Radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakariny efa miaingo ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakariny efa miaingo ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakariny efa miaingo ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ambakariny efa miaingo ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alléluia, dia amin'ny fifaliana lehibe lera lasana vaomalala no ionana amintsika amin'izao fotoanana izao faripendray mino aminao eto ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny groupe izay maharesy dia manona fiadanana tompo ao amintsika tsirairay avy izay hitratrantso eto amin'ny androany ity lasana vaomalala matoky sy mino fa ifampahireto-ndray tsika amin'ny androany ity androany avezaka miaraka aminay dia teny aminao etsika sendasendra mihitsy akory no natogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maretatra farany matoky sy mino fa ny adin'ilay sasany rahanao aminay dia tsy fatiantoka ho anao akory fa azahoanao hery azahoanao haim-panahy ary azahoanao vanim-bavaka alleloia hotahin'ny tompo antsika rehetrana mialohan'ny ifampiravantsika sy izanatsika ny tsodrano aloha andolotsika hivavaka metraka amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra amizay koa misy fotoana atokavany izay mbola ny taraikiraiky ny arinany
Antsika to dia vavaka ampandrosoantsika avy hatrany ranabavitsika Marina Tiana izy ny vavaka midrika amin'ny fotoam-piatan'Andriamanitra. Marina Tiana anao ny fitenenana. Andriamanitro, misaotra anao izahay tonga eto mivory indray ho azao fandaharanay anio izao. Vavaka izahay Andriamanitro amin'ny fandaharanay mba tsy ho voahelingelina, n'inona mitranga eo dia mba hitohy hatrany, tsy ho tapaka ny fandaharana. Vavaka izay ho an'ny zavatra rehetrarehetra izay misy eto am-pelantananay. Arovy amin'ny tananao mahery Andriamanitra fa ianao no mpiaro, mba ho voaharo hatrany ny zavatra rehetrarehetra izay ampiasainay. Angataka koa izahay aminao fanahy masinao, mba tsy hinjofo ny pasiteranay androany rehefa hiteny. Ary ny teny rehetra izay ho teneny eo dia ho tafita aminay rehetra izay miaina, izay taratara fa mbola any an-dalana ka mikasa ho tonga eto. Na hoe mbola variana amin'ny zavatra hafa tehinao nitarika azy eto ary fanahy masinao, ataovy tonga soamantsara eto izy ireo mba handray ny hafatra izay omenao anay anio. Mivavaka ihany koa izahay mba tsy ho variana na hoe tafatory fa mba hifantoka tsara amin'izay teny, ary ny teny rehetra izay ho voaray eo dia hakahery anay na ampitony anay ary koa ho anatra ho anay hoentinay rehefa hatory. Izay mivavaka sandratray ho anay amin'izao fotoana vao manomboka izao Andriamanitro, dia hisaorana anao sahady ny fahatanterahana izany fangatahana izany, satria fantatray fa rehefa tonga eny aminao ny vavaka dia ho toy izany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ranavavy Marina Tiana, dia tahin'ny tompo dia mahay reza foana amin'ny asan'ny tompo. Tsika hifampiarahaba ary sondolahan Jesosy Koety na Simi Koety tonga soa Melosobeanjana Arabia Saodita, Andrina Suzelle Suisse, dia tonga soa koa kekerandrina soa Madagasikara, mampionina France, Jessica Patitsi France, Tolo Jesosy Manakizay Allemagne, Erika France, Soameva France, Saint Apostole Madagasikara, Cotanela Belgique, Hortensine Koety, Maria Angela Dubai, Marina Tiana Canada, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Jesosy Noe Koety, tahiny Jesosy Miriara Andriamalala Allemagne, Antanina Marisarina Madagasikara, Tsiramboaramiel France, Madagasikara izy zao, any Madagasikara izy zao ao ihany koa Verselina France, Angèle Pagès France, tonga soa Ingridina Andrena Soly France, Kadaka Malala France, manao ny ramsey ao Kadaka, Tody Raonso France, dia Bertsava Koety, Koda Leonie Arabia Saodita, Ilana Miarnena France, Lazana Zo Sylvie Koety. Tahiny tompontsika menakavy tonga soa daholo isika tsirairay avy. Raha isaro ny tsodrano tiary ny tsodrano tsika amin'ny androany tsodrano mahafinaritra be. Isaia 5:20 tsodrano nomen'Andriamanitra ny kirosy no raisitsika amin'ity androany ity. Aleloia. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo no ovakitsika androany. Isaia 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo aminaran'i Jesosy manao hoe: izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosiny dia kirosy, izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloana. Sy hamako ny fekibon'ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anoloany, ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Androso eo alohanao ary andravona nimiko totaona, sy hanoritoro ny varavarana varahana ary napatapaka ny hidi vy. Dia hoeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy narenana fenina ao amin'ny mangingina, mba hahafantaranao fa izany Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia ny Andriamanitry ny Israely. Azafady toko, tsy mpiomenamena amin'ny tsy mpiomenamena daholo raha mbola tsy voatsipika tao amin'ny baibolinao, dia tsy mpiomenamena ireo dia farito azo atao manoratra baiboly dia farito dia asio daty androany. Vavy ny fotoana hijoroana vavolombelona fa tena nisy varavarana nisokatra tokoa teo anoloanao, ny varavarana tena tsapana hoe ngidy,
tena hoe tena voafatotra fa ho ny tenin'andriamanitra hoe amoako ny varavarana eo anoloany manoloana ny varavarana omalina atao alohan'ny varavarana io tsy mivoy io raha pitsanao iverinao alohan'ny varavarana io mivoy satria maninona nosorany Jehovah eny androany Isaia 5:7 androso eo anoloanao aho Jehovah Andriamanitra dia andravina nimiko totaona rehetra eo anoloanao eo to dia aravin'Andriamanitra tany mahisy mihitsy ny andehananao manomboka rapitso amin'ny anaran'i Jesosy misy varavarana varahana zany tena tsy vaky zany ho ny ten'Andriamanitra anoritoro ny varavarana varahana ary napatapaka ny hidivy halleloia ho vaky ny fekibon'ny mpanjaka fitahiana be zany dia omeko anao rakitra ao amin'ny maizina zany rakitra ao amin'ny maizina zany a tsisy nahitan'izany nefa ao le izy ary nanafeninao mangingina ianao rery ny ahitan'izany halleloia amena tsara be tsodrano io a dia ho ny tena androany izay sokafan'Andriamanitra dia tsy hirindrina intsony misy zavatra zany eo anoloanao tena tsy nisokatra fa rehefa misokatra indray io dia tsy mirindrina intsony raiso zany a raiso amin'ny finoana zany a fa ny tena tiako itsodra io tena anisan'ny tiako teny za koa mba mandray an'io androany a halleloia dia tena raisoko ampinoana koa io a dia tena hoe hotakiko amin'Andriamanitra halleloia hitongiko amin'ny Jesosy io halleloia manomboka androany halleloia tay zany ny raba farany teo izy zany mbola tsy narabaiko teo Berge Savaka hoety Kodanila Belgique Lovlitina France Ricarac France efa narabaiko teo Ricarac Jesosy Merck hoety Marie-Angela Dubai Marijo États-Unis dolo tsika mba hiraba kely any Eden hipokosy kelytsika halleloia zao tsika hiraba any Eden anniversaire ny Eden androany a ny taona androany Eden kely zanaky soko Marijo nao mba hirary soa any Eden tsika fa iny Jesosy Eden dia bijomamy be mihitsy alahy dia Jesosy ane tena hitantananao sy baby sy trotro sy anao atsengory anao amin'ny andro rehetra iainanao dia efa natera amin'ny ankonanao ao fifaliany dada sy neny foana Eden dia olohany fatsorambiny amin'izay rehetra atao izy koa tsiry ambara efa narabaiko teo arazana sosily efa narabaiko teo halleloia zay angamba no ela eo voatenako daholo zay tokony ho tenenina tsika moa dia anatin'ny volon'andron'ny Paska halleloia ny herinandro androany ohatra zao tsika efa mifanasa tongotra halleloia ohatra zao tsika efa vita ny toriteny angamba mbola anaty fandraisana fanasany tompokosytsika mety mbola anaty toriteny satria misy fotoam-bavaka kely alohan'ny toriteny manomboka mivaly fotoana tsika amin'ny herin'ny androany ao anaty Zoom anatanterantsika amin'ny Paska fa tsy live akory halleloia fotoana tena intime tena fotoana tena ataontsika ao anatin'ny varavarana mihidy zany tsy ataontsika live zany Paska zany ohatra ny mariazy tsy atao live zany fa tena hoe ao anatina efitrano mihidy ao anaty Zoom zany tsika Zoom eto amin'ny Akiradio ao tsika manaraka anareo zay any ivelany anareo zay lavitra ny toerana misy anay zay tsy tonga zany zay tsy afaka tonga aty atokantrano dia tandrina amin'ny Paska foana tsika naiza toerana misy anao satria tena andriamanitra dia miteny hoe mitandrema Paska na dia ny vahininareo ary atao mitandrina Paska nareo menakavy aza vela tsisy fitandremana Paska anatin'ny tokantranonao fa famonjena ho antsika rehetra andalo ny fanahan'Andriamanitra ny ivelany any anafaka atsika Paska fanafahana fa andringana kosa ny fahavana azakahaka nareo fa ohatra zao rehefa Paska osinio Paska osinio dia matetika misy loza mitranga misy faty olona misy ohatr'izany fa mandalo ny fanafahafatesana dia matetika misy an'ireny olona mpaniratsira an'Andriamanitra ireny maty amin'ny fomba tsy takatry ny saina rehefa anatina vanim-potoanan'ny Paska ohatran'io fa ao anatin'izay koa misy tena fiampitana ranomasina mena tsy takatry ny saina koa dia ireo izay tia an'Andriamanitra sy ireo izay efa falon'Andriamanitra any amin'ilay
misy fahafatesana fa ty amin'izay tean'Andriamanitra famoahana fiovampiainana fifindrana alleloia amin'ny anaran'i Jesosy ka dia amin'ny herin'ny androantsika amin'ny pasika tongava mialatsiny raha misy ny fahafahana tongava fa zava-dehibe zany miara mitandrina pasika mbola hafa ihany aloha le manatrika tia mivantany tsy hoe fangalana fanahinareo zay tsy ho afaka mihitsy fa entina itenenana ho an'izay afaka mizaha raha mbola eto France ianao zay zao raha ohatra zao zay tany findramonina any ohatra any Bangkok ohatra de niteny daholo ndry raha mba teto France matsy ry pasitera de tonga zay raha mbola bata teo Europe fa saingy eto France zay aloha de mbola ozina hoe aleo tsy tonga tsy maninona raha tsy tonga afaka manaraka zoom tsika fa mitenana fosa hoe mbola hafa ihany le tena manatrika sur place zay manomboka amin'ny 7 ora tsy diso ny fotoanantsika zay rehetra ho avy aty zany de hiangavy izy mba ho tonga ny après midi na ny début de soirée mba tsy hisy zany amin'ny fotoana io hoe amin'ny 10 alina ny tsenany amin'ny garana amin'ny zilala de iny de tsy maintsy misy olona hafa tsy mifantoka koa anatin'le izy fa tsy maintsy andehaka an'iny olona za aloha tsy afaka maka trano za maka ny après midi manontolo fa raha vao tonga ny fotoanan'ny pasika de za fa tsy afaka mihetsika intsony satria zay mivady tompony anjara amin'io ka dia miangaviana mba andamina sady ny programmanareo mba tsy hanelingelina ny hafa fa samy mba te hifantoka samy mba te ho tafiditra amin'io zay afatrafatra madinidinika iny zava tsika eno iry tsika eno hira misy fizona vavolombelona avy aminareo iny zavatra mahafinaritra anton'Andriamanitra tamin'ny fiainareo za misy fahasoavan'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainako fa tsy ho teneniko androany le izy fa satria ampiarahako amin'ny pirofo halleloia fa nafinaritra le zavatra ataon'Andriamanitra de raha piso ny antantareko nisy ihany aloha ny fahasoavan'Andriamanitra tsy izay tsy voatanisy ny andaminan'ny programa ny fiarovany lalana rehetrarehetra ny anay zao ny fiaritianay nisy programa niova de lasa tsy tokony nanao cantine izy any ampianarana de rehefa ohatrany de tsy maintsy alaina izy amin'ny 1 sasany nefa zay efa tsy ataonay intsony fa voninahitra ny fa milamina programanay mivady afaka nanao an'izany afaka nanao nasinately zava-dehibe zany fa tsy hoe zavatra kely de tsara Jesosy anjaranao zao manoratra inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao inona mba azonao tantaraina inona mba azonao lazaina fa iny hira aloha tsika atolotra mpitiavana be atsika tirity hiran'ny pasika izy ty halleloia de ny titran'le hira hoe misaotra Jesosy ny amin'ny rano halleloia de isaotran'i Jesosy tsika ny amin'ny rano fa io nanapaka atsika tsy ohatro tsika raha tsy noho ny ran'i Jesosy nofinaritra daholo
tena maniray voasasany vololay ranitro tena Halleluia. Sotra an'Andriamanitra ny amin'ny hira ho tahin'ny tompony mampionona tamin'ny nanorina ny izy. Halleluia. Tsara be hira iomanantsika anatin'ny pasika zany. Halleluia. Misaotra an'Andriamanitra. Araka ny tolotentsika tamin'ny sabata dia iomanana zany fitirana amin'ny pasika. Tsy hoe sabata tsy hoe amin'ny tany lakamisy zany pasika. Lakamisy amin'ny 7 arivo ianao vao hiomana sy tsy hinana masirasira sy anadio fo sy ny rehetrarehetra fa roa herinandro milohatsika dia efa niomana satria zava-dehibe zany. Mila torotoro fotsika amin'ny pasika, mila tena tafalatsaka tanteraka amin'ny fitiavana, mila tena anatina fahatsiarovana zany fitiavan'i Jesosy zany tsika amin'ny pasika io. Halleluia. Elao ny masirasira ela. Halleluia. Dia aoka mba samy vongana vaovao daholo hiditra amin'izany fitandremana ny pasika izany. Iamaky fizona vavolombelona vitsivitsy atomboka any ambony rehefa hatramin'izay rehefa atomboka any ambany foana dia misy tsy voalaza ny momba atomboka any ambony, atomboka amin'ny aty amin'ny ranambavy Marizaona ny ohatra taty ambonimbony taty atomboka eo dia amaky anaky 5 na enina eo lasa le commentaire Jesosy mbola io. Dia raha Jesosy manatratra fahaenitaona ny edainina dia faly misaotra an'Andriamanitra satria nandritra izay enitaona izay dia tsy mba nahita hôpitaly na raromafy izy na dia teo foana fa dia teo foana ny tanan'Andriamanitra nydrotro azy dia ho azy rireny voninahitra. Amen. Alleluia. Misaotra Jesosy hoy mieriso be anjany zany tompony terira albenja tonga soa. Misaotra Jesosy fa mbola nomeny tombonandro androany ary vita tsara ny asako. Amen. Raha Jesosy malava vita somatsara na journée izy someva mahazo fahasalamana hatrany mbola velonena somatsara sika mianakavy tonga eto. Alleluia. Amen. Hoy ny Charline hoe isaorako an Jesosy malala izay rehetra nataony taminay tamin'ny tontolo andro anio. Halleluia. Amen. Hoy Erika manao hoe raika Jesosy fa nalamin'Andriamanitra avokoa ny tontolo androko androany sady nomeny hery sy tanjaka ary narovana valo be koa androany fa nanao évaluation dia 100% ny teny izy rery nanao évaluation dia 100% ny notiny izy rery nahazo an'io note io. Alleluia. Dia faly be koa androany fa nahazo cadeau tsara be tsy napozina. Iza nanao évaluation iza nanao évaluation ianao sa zanakao ohatran'ny zanakao mety hoe 100% ny notiny. Tsara kosa Jesosy. Mahafinaritra zany. Voninahitra n'Andriamanitra. Félicitations nareo amin'izany 100% zany ny note. Tsara Jesosy. Manolotsaina Andriamanitra. Halleluia. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany amin'ny zavatra rehetra nataony hoy Verselina dia miaro foana izy. Halleluia. Amen. Amara-piranako azy dia ny fijona vavolombelona izay lavana hoe halleluia. Direct Jesosy fa nahazo valovavaka be zay. Halleluia. No tahirsina rova izay menakavy nombany ny asa mandraranay androany misaotra Jesosy. Saotra Jehova dia raha laza sy voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Amen. Mialatsiny aminareo izay tsy voasoratra tsy voavaky fa zay aloha no vakiko ny fotoanantsika somary efa lasalasa hiditra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Hijoroko vavolombelona aminareo koa ty tenin'Andriamanitra androany ty fa sahirana mihitsy sy raha ratsy be ny connexion ny Madagasikara. Tsy haika tsy lasa ny toritenin'ilay anapavitsika fa tena nalefa aloha hatramin'ny atoandro nalefa tamin'ny telegram, nalefa WhatsApp, nalefa WhatsApp, nalefa messenger, nalefa mail fa tsy nety tonga ny toriteny satria tsy nisy connexion. Dia efa very hevitra izay menatany hariva dady hevitra ihany. Misy hevitra farany efa nitadiavina ho atao mora tsy nety ihany. Dia izay keny ihany tena tiako hijoro vavolombelona androany. Dia izao amin'izay ozy hoe Jesosy mpamengavo moa ataovy lasy io. Hoy amin'izay manjandrana bavy avy mivavaka alefaso amin'izay alefaso ohatrany nandefasanao hoanikeo dia jerentsika io. Tsy ampy 5 minitra akory tonga dia intelo tonga le izy. Tonga intelo ny toriteny izay hoenontsika eto androany.
zany hoe tenteny aminao zany fa sarobidy be mihitsy ty toro-teny ty satria tena saro tedavina be saika tsy tonga fa tonga no fahasoavan'Andriamanitra dao atsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra raiso baibolinao dia rehefa vita ny toro-teniny dia miverindreto ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra indray. Halleloia. Ny finaritra toray arsika parisika nambavitsika nambavitsika razana Monika any Madagasikara. Efa any Madagasikara moa izy zao dia razana Monika no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra koa andahoary ampandrotsika vetrana izy. Razana Monika anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo atsika rehetra izay mifanaraka vafoka fiamenana. Falibe ary avy na mbola tafiaraka hito amintsika indray amin'izao alina zao dia hiara fampahery avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra atsika. Ny tenin'Andriamanitra izay vakiantsika moa hitantsika ao amin'ny Nomeria. Nomeria toko faha 1/4 faran'isika amin'ny andin'ny fahasivy. Nomeria toko faha 1/4 faran'isika amin'ny andin'ny fahasivy. Dia mivakotra eo zao nanana Jesosy. Ary niala tany an-tendrombohitra ora izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena hanodidina ny tany Edoma. Dia kivy ny fanahin'olona ny amin'ny lalàna. Ary ny tena nometsinan'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no nentinao niakatra avy tany Ezipta? Izahay ho faty aty anefitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mahamonamonaina ny fanahinay itony mofo fona itony. Ary Jehova dia nampandeha ny menarana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be ny olona Israely. Dia nakita Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanonta izahay fa efa neteny nanometsina Jehova sy ianao. Ifonao amin'ny Jehova izahay mba hanesorany menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Ary hoy Jehova taminy manaova menarana afo ka ahantaona amin'ny hazo lava ary izay rehetra voakaiitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary izay olona voakaiitra ny menarana ka mijery ilay menarana varahana dia velona. Halleluia. Amen. Ny soramandramony ny menarana varahana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary niala tany amin'ny tendrombohitra ora izy ka nahazo lalana mandeha any amin'ny ranomasina mena hanodidiny tany Edoma. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dia kivy ny fanahin'olona ny amin'ny lalàna. Ary ny tena nometsinan'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no nentinao niakatra avy tany Ezipta? Izahay ho faty aty anefitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe kivy ny fanahin'olona ny amin'ny lalàna. Ny zanak'Israely rehefa ahitantsika amin'ny testamenta taloha fa be dia be ny lalàna azo omen'Andriamanitra an'ny olona. Dia rehefa manao tsy mety dia mivery amin'ny Andriamanitra ny olona dia misosika ihany koa lalàna izay omen'Andriamanitra an'ny olona ny zanak'Israely tandrema. Dia ity tenin'Andriamanitra ity milaza hoe kivy ny fanahin'ny olona dia lasa nanometsina sy Mosesy ny olona. Ny olona anankiray rehefa sarotra amin'ny olona izay tsy tian'Andriamanitra ny hitandry ny didin'Andriamanitra. Mety mafy be ve ny teniko izany? Sarotra amin'ny olona izay tsy tian'Andriamanitra ny hitandry lalàna
sy ny didin'Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny olona miteny hoe tsy ambany lalàna zahay e, tsy ambany lalàna, satria mahakivy ny fony ny didin'Andriamanitra. Ary tadidia fa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra dia miankina amin'ny famonjena ny fanahin'ny olona. Ary ny olona anankiray rehefa tsy ao anatin'izany dia tsy maintsy tafiteny hanome tsiny an'Andriamanitra foana izy. Zany mahatonga kristiana ankehitriny dia be fimonomonana be. Misy zavatra kely misy eo amin'ny fiainany arety dia miteny hoe zao dia zay mivaroka dia zao ny zavatra misy eo amin'ny fiainanay, manome tsiny an'Andriamanitra ny olona satria tsy ao anatiny ilay fitiavan'Andriamanitra. Ny zanak'Israely nieritsetra hoe nentin'Andriamanitra ny an-tanevitra dia hovonoiny vaty any, nefa tsy izany nitandrina tamin'ny zanak'Israely. Mahita ny ten'Andriamanitra, misy ten'Andriamanitra zay ny sora mandry-ambony milaza hoe nino ny antoan'Andriamanitra nidian'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Izany hoe na inona misy eo ny amin'ny lalana iray dia Andriamanitra efa niantoka dian'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Nahoana dia miteny hoe ho faty ety, fa ny zanak'Israely ray havana dia zay rehetra izay nirin'ny fony dia nomen'Andriamanitra azy. 70 taona tany anevitra tsy rovitry ny akanjo sady tsy hatra ny otro, mandeha tongotra nefa tsy fangagana ve zany. Fa ny olona anankiray rehefa tsy mahatsapa hoe efa soavina izay ataon'Andriamanitra aminy dia tsy sarotro amin'iny olona iny manome tsiny an'Andriamanitra. Tsy sarotro amin'iny olona iny manome tsiny an'Andriamanitra. Fa ny zanak'Israely ny zavatra izay tsy vitan'Andriamanitra an'izany iza eto amin'ity zao tontolo izao ity dia nataon'Andriamanitra Jehovan-Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ary anisan'ny lehibe indrindra dia ny fisokafan'ny ranomasina mena teo anoloan'ny zanak'Israely. Dia rehefa hanoana zanak'Israely dia mofo avy any an-danitra no nomeny. Dia taty aoriana amin'izay ny teneniny hoe mahamoninamonena ny fanahinay itony mofomofo itony. Izany hoe ny tsy fankasitrahantsika dia mitanteraka fahotana izay zavatra izay, ilay tsy fahaizantsika mankasitraka. Ary rehefa tanteraka ny fahotana iny dia mitanteraka ny fahafatesana ara-panahy, eny na ara-nofo ihany koa. Dia noho izany teny nataony zanak'Israely izany tesitra Andriamanitra, tesitra Jehova dia nampandeha menarana afo teny amin'ny olona mba hanino, mba hanaikitra ny olona. Ary vokatra izay zavatra izany dia nahafatesana marobe tamin'ny zanak'Israely izay menarana afo izay. Dia nanaikitra iny, namotika iny, namotika ny fiainana. Satria nanino? Satria tsy nihinan-kasitraka Andriamanitra. Tsy hita ny zavatra izay nataon'Andriamanitra. Itony zanak'Israely reto tahaka ny hoe ohatra narazy ny za azony kansera. Narany kansera dia nivavaka za dia nihainon'i Jehova ny fivavako dia nisitrahanina dia sitra. Dia taty aoriana amin'izay dia azo sery dia nanome tsiny an'Andriamanitra. Jehova nieritseritry izany za hoe tsy ny Jehova ny hanasitrana amin'ny sery, nefa henona nasitrana za tamin'ny kansera. Tahaka izany ity zanak'Israely ity, satria be dia be ny zavatra izay fahavalo ny zanak'Israely dia niringana, nandresy foana izy satria Jehova nampandresy azy. Fa taty aoriana amin'izay dia lasa nikipy ny mason'ny olona dia tsy nahita zavatra lehibe izay nataon'i Jehova teo aminy dia lasa nanao ny foana dia tanteraka fahandringanana sy fahafatesana izany. Ka dia nohony izany andiny fafito dia nahatsapa tena izany zanak'Israely fa nohony
fanomezantsiny sy fahotana izay nataony teo amin'Andriamanitra dia nahatonga ilay fandringanana taman'hevitra dia nifona nangataka tamin'ny Mosesy izy ireo hoe mba angatana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Dia niteny zanak'Israely hoe efa nanota izahay fa efa niteny nanometsy an'i Jehovah izay ianao. Ifona ao amin'i Jehovah izay mba hanesora ny menarana aminay dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Andiny fahavalo. Ary hoy Jehovah taminy, manaova menarana afoka ahantono amin'ny hazo lava. Ary izay rehetra voakekitra dia ho velona raha mijery izany. Izany hoe rehefa nifona nieky ny heloka zanak'Israely dia mbola noraisina nenon'Andriamanitra. Dia mbola niteny tamin'i Mosesy izy hoe manaova ozy izy menarana hafa atovy amin'ny hazo lava be dia atovy ambony ery. Ka dia nazovo izy voakekitra menarana ao ambany ao ka dia mijery ilay menarana varany ary ambony hazo lava be io dia ho velona izy fa tsy ho faty. Izany hoe tamin'izany niza mahatsapa fa nikikely menarana, niza kikely menarana ao ambany ao dia tsy ilay menarana manekitra no ifantohan'ny olona fa ilay menarana varahana izay natao tamin'ny hazo lava be natao tambony tarehy. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava. Ary izay olona voakekitra ny menarana ka mijery ilay menarana varahana dia velona. Halleluja. Amen. Niza ny olona tamin'izany fotoana izany ka dia voakekitra ilay menarana ao ambany ao. Tsy ilay menarana manekitra no jerevana fa ilay hazo, ilay menarana varahana izay natao tamin'ny hazo lava tarehy tambony tarehy. Iny moa endriky ity menarana ity dia tsy izany fa izao fiainana ankehitriny izao. Dia manototy amin'ny fiainanan'olona dia vola amin'izao fotoana izao manao fomba rehetra izy mba hahatonga ny olona ho kivy sy ho ketraka ary hahatonga ny olona tsy hitandrina ny lalàna, hahatonga ny olona hanitsy mikikika ny olona hoe mahafiainana dia tsy mahazo anglao mihitsy ny olona dia mijery ao ambany afoana mitanondrika tsy mitraka mihitsy, tsy ataon'ity fiainana ity mitraka fa mitanondrika ao ambany ao. Dia vahaolana amin'izay dia efa nomen'Andriamanitra. Tsy iza izany fa maka ten'Andriamanitra ny antsika amin'ny Jaona toko fahatelo raketo. Jaona toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo no vakintsika. Vakio zao manana Jesosy. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anivitra no tsy maintsy hanandratany ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Halleluja. Amen. Endrika ilay menarana amin'ny hazo lavabe dia ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia tany anevitra dia niza mahatsapa fa mikikera menarana, mikikera n'ity fiainana ity dia mijery an'ilay menarana varahana izay natao tamin'ny hazo lavabe ka dia rehefa mijery an'iny olona dia velona. Manana fanantenana indray, manana hoe sitrana amin'ny arety, miala fanahintena, miala ny arety ka dia taty aorina amin'izay dia mbola io ihany, mbola menarana varahana io ihany no nalefan'i Jehovah Andriamanitra ho an'ny olona. Tsy iza izany fa Jesosy Kristy. Niza mahatsara sembotra amin'ity fiainana ity, na iza manana olona saribahana, niza manana problème, na iza te hanana fiainana indrindra fiainana mandrakizay
te ho veloma mandrakizay dia miandrandra dia azo fijalian Jesosy Kristy. Ny fanantonantsika ny Jesosy Jesosy Kristy tompo sabata teneniko tsara dia no mahafaka ny olona anankiray agnatin'ny gija izay ataon'ny Satana. No hanana ny olona anankiray fiainana mahafinaritra. Fa raha mbola mivavabavaka foana ny olona tsy hitandriny lalàna, kivy ny foana hitandriny lalàna sitrapon'Andriamanitra dia mbola hanankiry amin'ny foana menarana sy ny menarana eo amin'ny fiainana. Mbola tsy hainy tsara foana izy. Fa ny ahatonga ny olona anankiray hainy finaritra dia ny fanantonantsika ny Jesosy Kristy. Ny fiandrandrantsika ny azo fijalian'i Jesosy teo namonjena teo namonjena mba hanino mba azo fiainana mandrakizay. Tsy hoe ho sitrana amina aretina fotsiny, tsy hoe afaka amin'ny trosa fotsiny, fa mba hananantsika fiainana mandrakizay raha mino an'i Jesosy tsika. Ka dia ny tanjoko amin'ity toriteny ity dia ny mba tsy hahatonga antsika hitanondriky hifandoko amin'ilay menarana, hifandoko amin'ilay olana, hifandoko amin'ilay problème, fa hahatonga antsika hifandoko hijery ambony fa tsy ambany. Fa raha ambany no hijerevantsika dia ilay zavatra ny menarana manetitra ao no hitanao, fa tsy ahita famonjena ao ambany ao fa ambony. Andrandrao ny maso fa agny no avy amin'ny famonjena ho antsika tsirairay avy. Tiantsika Andriamanitra, tiantsika Jesosy, mamindra fo amintsika izy raha mihaiky ny fahotana sy vonana hankatoa azy antsika dia raisy indray. Dia izany ny ten'Andriamanitra miendrika teto amintsika. Mila tsiny fa somary lavalava dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary fiadana ho antsika tsirairay avy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mamy be, tena mamy ny toriteny. Sotra betsaka ranabavy ahoana ry havana no ahafahana tsy handefa toriteny ohatr' izany, indrindra amin'izao pasika izao. Tena mamy averika tena mamy. Mankasitraka ranabavy Razana Monika, Jesosy hamaly fitianao, tena mahafinaritra be ny asan'Andriamanitra fa toy izy foana dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Jesosy hamaly fity. Sotra ny rehetra koa mankasitraka azy. Jesosy koa hamaly fity anareo. Halleluia. Nomeritoko faraika amby roapolo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Halleluia. Ny soramarika dia ny menarana varahina. Ny soramandry dia milaza ny amin'ny zavatra izay iseho ao anatin'io zavatra vakitsika io. Ny soramandry tsy niteny ilay menarana nanaikitra. Halleluia. Fa ny soramandry dia niteny hoe ilay menarana varahina. Halleluia. Misy menarana roa mantsy eto. Vakiko ny ten'Andriamanitra, vakiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany aloha dia hitsako melabelarana antsika amin'ny azy. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nianatana tendrombohitra ory izy ka nahazo ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany Edôma. Dia kivy mifanahin'ny olona noho ny lalana, noho ilay lalana, noho ilay route izany. Ary ny tena nometsinan'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka hoe nahoana ny nentinao niakatra avy tany Egypta hoe ho fatetehany hevitra fa tsy misy mofo na rano aty ary mahamona aminaina ny fanahy itony mofo foana itony. Izany ny atao hoe fimonomononana. Ny fimonomononana dia fanomezan-tsiny, miverimberina ary indrindra fanomezan-tsiny diso toerana satria tsy misy ny mofo, tsy misy ny sakafo, fa misy fa mbola menomenona ihany, mbola monaonaona ihany. Izany ny atao hoe mimonomonona. Ary zavatra faran'izay tsy tapon'Andriamanitra ny fimonomononana raha lasa anabavy malala. Amen. Vao niteny an'izay zanak'Israely, Andriamanitra mbola tokony hitohy ny fimonomononana dia manapaka ny fitahian'Andriamanitra.
ary mampitsombadika mihitsy globy. Ary za miteny anao androany hoe ialao ny fimonomonoana. Raha te ho tahin'ny tompo ianao, misy fotoana ekena, tena misy fotoana tsy mifanaraka, ary ny ankabetsahany mety tsy mifanaraka amin'ny eritrerititsika mety tokony hitranga ny zatra izay ataon'Andriamanitra. Fa fadio ny monomonona. Fa ny fimonomononana dia manakana mahatonga n'Andriamanitra manatsahatra ny zavatra sika tombony. Teto Andriamanitra mbola hita foana ny zanak'Israely. Tsy possible zany tsy hanome sakafo zany sy rano ny zanak'Israely Andriamanitra. Ny tena marina tsy mahamona aminaina ny mana, fa ny zanak'Israely ny efa ratsy fo. Ny mana dia raha maheno ny fomba fitantaran'ny tsiron'ny mana tsika ao anatin'ny Baiboly dia indroa io, samy manana misy fomba fitantarana azy indroa. Hoe tahaka ny mofo tantely, ny sasany tahaka ny misy fomba fitantarana azy samihafa. Ny dikan'izany ny mana raha ny eritreritro resy lahatra amin'ity zavatra teneniko ity hoe na dia ny tsiron'io mana io ary dia ataon'Andriamanitra miovaova mba tsy hamona aminaina ny olona. Tsika zao mihinam-bary, za zany zao efa kely sa dia ho 50 taona ny hinanam-bary, fa tsy mbola mona aminaina tamin'ny vary zany voariva teo nihinam-bary, tamin'ny atoandro nihinam-bary. Le zanakay faralahary hatramin'ny maraina izy mihinam-bary, zatra vary zay mihinaka, mbola tsy mona aminaina tamin'ny vary. Maika very avana fa hoe mana tsy mamona aminaina io akory, fa ny zanak'Israely mihitsy nefa te hila vaniny, te hila voatsiary amin'Andriamanitra. Eny ary ozy Jehova. Leo nareo, mona aminaina nareo amin'ny zavatra meko anareo, andramo ary ty ray ty ho Jehova, nandiny ny fahenana. Ary Jehova nampandeha ny mena ranafo teny amin'ny olona, tsy ny devoly nampandehany io fa Jehova. Mety mamy, mety masira, mety mamy marikivy, tena marina teny Erika, za resy lahatra zany. Tsy namona aminaina, Andriamanitra tsy manao zavatra manomona aminaina. Hitretinareo ny tenin'Andriamanitra ny tompoteny dia mofinaina. Fa za rehefa tena mare za tena matsapa, za tsy mona aminaina amin'ny tenin'Andriamanitra na za mizara azy eto ary, satria manino tena reko men'Andriamanitra zavatra hafa foana. Ka tsy marina zany, fa ny voatsiary moa rehefa tedavina, rehefa ilaina dia hita foana. Ary Jehova nampandeha ny mena ranafo teny amin'ny olona, ka nanaikitra ny olona ireny nahafatesana be dia be ny Israely. Dia nakeo Mosesy ny olona ka efa nanody izay, efa niteny nametsiny an'i Jehova sy ianao, ifony amin'i Jehova izay mba hanesorany mena rana aminay, dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Ary Jehova taminy, anaova mena ranafo dia atony amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia anao mena rana varahana Mosesy ka nahantony tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitra ny mena rana ka nijery ilay mena rana varahana dia velona. Halleluia. Amen. Mena rana nanaikitra dia anaovana sarina mena rana. Dia atao tamin'ny hazo lava be mba tonga ny olona rehetra ahita ilay mena rana. Ilay mena rana varahana. Voalohany indrindra zany nivadika nametsehan'Andriamanitra ny olona. Ny faharoa nanefa n'Andriamanitra ny sazy dia ny mena rana afo zany. Mena rana afo zany, mena rana velona zany, mandadilady eny amin'ny tany efitra. Eny amin'ny tany efitra ny tena ahitana ny mena rana afo. Dia ny fahatelo zany rehefa tonga ny kaikitra dia ny mena zavatra fanapana ho an'ny kaikitra. Izay ny dingana fahatelo. Ny dingana fahatelo no famelan-keloka. Dia ny dingana fahaefatra ny fanaovana, fanomezana ny mena rana varahana. Na havariana fa izay nijery ny mena rana varahana io dia sitrana.
ary raha nijiran'io nefa sady manaikitra ilay menarana ato ambany dia tsy maty. Ny menarana afo ito dia tandindron'ny devoly, ny menarana varahana dia tandindron'ny Jesosy. Maninona moa ny ataon'ny tovy samy menarana? Maninona tsy natao lioana? Sarina lioana tery ambony tery dia tsotra ihany. Ireo no fanahy midomine any amin'ny tontolo tsy hita maso. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsika dia tsy miady amin'ny nofo amandrà fa fanahy eny amin'ny rivotra. Isika koa dia arovana sy tahiriny tsy ny nofo amandrà ho amin'ny vola fanahy eny amin'ny rivotra. Na ny devoly na Jesosy na ny fanahy masina na Andriamanitra na Losifera dia mbola samy tsy hita maso, samy fanahy eny amin'ny rivotra eo. Ka raha fanahy eny amin'ny rivotra ny fahavalo, fanahy eny amin'ny rivotra koa ny mpamonjy antsika. Manamenarana afo manaikitra tetỳ ambany, tsara be ilay remarika ny Razana Monika. Menarana afo velona manaikitra etỳ ambany. Dia io zavatra ataony devoly amin'ny olona rehetrarehetra. Ny tany hevitra izay lalovan'ny zanak'Israely dia ity izao tontolo izao ity. Misy olona tsy mety afa-po eto amin'izao tontolo izao ity fa manome tsiny an'Andriamanitra foana. Aty andafy aty ianao tena mahita olona ohatran'ireo zanak'Israely ireo mihitsy. Ny tany hevitra dia endrika ity izao tontolo izao ity. Misy olona dia tena tsy mety afa-po. Za aty andafy any tena variana mitoetra amin'ny vazaha. Avy ny orana ratsy ny andro izy. Miposaka masoandro, vao andro mihitsy miposaka be masoandro. Misy raha matovy karakarako taratasy izay. Aleloia. Izay koa mbola fijona vavolombelona. Misy taratasy na tômôbilina tokony karakaraina izay. Dia sarotra be izy satria misy fahasarotany ny fikarakarana io dosie io. Izay koa mbola fahampiko fijona vavolombelona izay tsy tadidy rehefa eo fa voninahitra n'Andriamanitra fa zafady amin'ny toerana lavitra tsy nisy navita ny taratasy io. Dia netiko teo amin'ilay raha matoa izay dia fanaovako taratasy izy mikarakara ny papier ny tômôbilina izay amidinay. Dia vita somatsara miracle ange zany vita ilay taratasy. Dia tao amin'ny raha matoa mihitsy ato izy zary raha toy izy tsy eto ara-pitso manomboka raha amin'ny sabotsy 15 jours any andeha vacances. Fa hitanao izy andeha hitady masoandro tena izy ao izy fa rety masoandro miposaka fotsiny fa tsisy heriny mihitsy. Hitanao le masoandro miposaka zany dia mbola tsy akasitrahany koa. Nefa rehefa mafana be ireny andro dia menomenona indray tena mafana loatra. Aiza no aleha amin'ny za tsy voaka ny trantsahiko leo be mafana loatra. Be dia be ny olona eto amin'izao tontolo tsy mety afa-po. Mona aminay na amin'ny zavatra izay mitranga. Mifanohitra amintsika, tsika mahay maka izay toby falitsika foana. Ho avy ny olona rapetso, sanjombona, tsara foana ny tompo. Mifaly foana tsika mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo izany indray mifaly, aleloia. Dia toetran'ny olona amin'izao ary toetran'ny mpivavaka amin'izao andro farany izao toetran'ny zanak'Israely izay na dia ny fitahian'Andriamanitra azy dia mahamonamona anazy. Dia mite hitady zavatra hafa foana. Fa tsy mety afa-po mihitsy amin'ny fitantanan'Andriamanitra. Ary tonga ny menarana afo manaikitra. Ary eto amin'ity izao tontolo izao ity efa nilatsaka teto. Mbola tsisy teto tsika rehetrarehetra dia efa nilatsaka teto Satana. Nilatsaka tahaka ny varatra. Dia nivadika menarana afo izy. Dia manaikitra ny olona rehetrarehetra. Manaikitra izay rehetra mpimonomonina. Manaikitra izay rehetra tsy mety makasitraka an'Andriamanitra. Manaikitra ity amin'ity tany hevitra ity. Na isika sy reto ary dia fanakakeliny. Nenay izao menarana afo manaikitra nay trosa. Ny fahotana rehetra manaikitra antsika mamatotra ny fiainantsika tsy androtsika ara-panahy. Menarana afo daholo ireny. Dia manaikitra izy. Ary nahafatesana be dia be. Betsaka ny olona maty amin'ny fahotana. Maty fahavelona hozy izy ilay hiran'ny tompovavy Adelina. Ny endra amin'ny tsy ahitana fanafana. Maty fahavelona ny olona. Velona mandehandeha any fa maty ara-panahy. Nahafatesana be dia be satria kekeriny menarana afo. Fa ao ireo izay nifidin'ny lalana handeha hibebaka amin'Andriamanitra. Iaiky ny fahotany. Vao malitsika no tany resaka momba ny hoe
ekeo kosa aloha ny elikao raha tsy ekenao ny elikao tsisy azon'Andriamanitra ataonao fa nisy ireo tonga ka nyteny tamin'ny Mosesy efa nanoty zay fa teny efa nanometsina an'Andriamanitra iny le fibebahany iny le fibebahany ifony amin'ny Jehovah zao izy mba anesorany mena rano amin'ireny dia ny fona ho an'ny olona Mosesy. Alleluia. Maty zany maty any zay tsy nalala ny fona zay tsy nalala ny bebaka maty foana ihany fa atao kosa ireo izay diso fa ny bebaka dia niditra tamin'ny batisa ny fibebahana. Halleluia. Ny batisa ihany ny tena endrika fibebahana azo tsapaitana ravana malala dia ho an'ilay izay mibebaka dia ny fonan'ny Mosesy izy. Andiny vavalaroa Jehovah taminy manaova mena rano afo dia atony amin'ny hazo lava aiza rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Zany efa manary aina ary zany fa mijery tampoka n'ilay mena rano avarahana tonga dia velona. Miracle zany ry havana malala. Dia raha namena rano avarahana Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava normal be satria raha tsy ampina amin'ny hazo lava be dia tsisy ahitany olona ndraiky abetsahany olona. Ary izay olona voakaikitra mena rano dia nijery ilay mena rano avarahana dia velona. Ny mena rano avarahana indray dia tandindon'i Jesosy Kristy. Halleluia. Ary nahavariana fa mbola tsy teo Jesosy mbola tsy teraka Jesosy dia efa nisy ny tanàna atao hoe Golgota na hoe Ikarandoha tany amin'ny tanin'ny Israely tany. Ny jiolahy ny mpanao ratsy entina makeny dia atao hoe le Golgota io dia eny ambony avoana tazana amin'ny fitoerana maro be mihitsy. Dia na ety ambany tena mety hoe ireo misy olona 3 lahy eo ambony hazo fijaliana ary hita miariary fa ny hazo fijaliana an' Jesosy dia voadidin'ireo jiolahy 2 lahy fa ny hazo fijaliana an' Jesosy mbola lava. Mba tsy hafangaron'ny olona zany ry le jiolahy moa le mpanjakan'i Jesosy fa nahita an' Jesosy teny natao teny amin'ny farany ambony ary mbola tamin'ny hazo fijaliana lava mba ho hitan'ny olona tsisy olona afaka hita eny tandany zay tsy nahita mahita an' Jesosy daholo teo amin'ny Golgota. Jesosy ny tandindon'ity mena rano varahana ity ry havana malala. Ndray vakitsika ny bokin'ny Isaia vetivety bokin'ny Isaia 5:10 5:7 azafady. Isaia 5:10 andininy 2:20. Mivaky toy izao amin'n'anan'i Jesosy manao hoe mijerea teo voavonjy anareo rehefa Satana rehetra fa zany Andriamanitra ka tsy misy. Mijerea teo voavonjy anareo. Mijerea le mena rano avarahana teo velona ianareo. Zany mahatonga antsika hibanjina ny Pasika. Hitodika any Golgota hijery le mena rano avarahana amin'ny hazo lava be. Za mitena anao voakitratranikaikitra mena rano ve ianao mety hahafaty anao io tsy hoe mety fa tena hahafaty anao io. Sofa eo ny Pasika hijerentsika ilay mena rano avarahana eo ambony hazo fijaliana. Tena tsiary ny hazo fijaliantsika amin'io. Tena hibanjina ny hazo fijaliantsika ry havana malala amin'ny Pasika. Zay rehetra nijery azy dia velona. Ary na dia voakaikitra nikaikitra mandeha ato ambany fa zay fetsifetsy tsy mijery nikaikitra fa mijery an'ilay hazo fijaliana. Misy vehivavy anankiray tao 12 taona nararina nahitra ny 12 taona. Nanana vision io vehivavy io avy any an-tranony hoe za andeha hiona amin'i Jesosy be dia be zahatra tsy hitany io vehivavy io tsy hitany ny lalana lavitra sy ny ezaka izay ho ataony manapatoky eo amin'i Jesosy. Tsy hitan'ireo olona be dia be nifanizina nanodidina an'i Jesosy fa zavatra ray tokana ihany ny hitan'io vehivavy io ny akanjon'i Jesosy, rambon-damban'i Jesosy. Halleluia. Amen. Betsaka ny zavatra afaka nakona an'io ny olona teo be dia be. Fa io vehivavy io tena efa nanana zavatra efa avy tany an-trano izy dia nahita zavatra anankiray rambon-dambany sombona viavin-dambany. Halleluia. Somotra viavin-dambany.
be ny zavatra mety afaka anakona ny ovomelarana varahana io fa ho an'ny olona tena mifantoka maty le olona raha ny fikaikitra ny menarana ato ny jereny zay rehetra ny jery ambany fikaikitra mandeha any dia maty fa zay rehetra nanana vision ambony mijery ambony satria ny andriamanitsika dia ao ambony alleloia tenin'andriamanitra mampanantena fa mijerea dia ho voavonjy ianareo alleloia zay rehetra nijery jery fotsiny aho mijery an'iny aloha dia nijery le menarana farazay nana mandeha fa zany nijerenao an'io dia volo manaikinainkitra no mitady tsy ampitandrina pasika anao io jereo aloha Jesosy dia jerenao amin'izay ndana amin'izay mandery dia volo fa ndana amin'izay menarana da dakao alleloia tsy mampaty tsony ny kaikitro ho an'izay rehetra mibanjina an' Jesosy alleloia efa natao teny amin'ny ambony be mihitsy ny hazo fijaliana mba ho tazan'ny olona rehetra mba ho tazan'ny vazatany rehetra ry havana marana satria natao an'ny olona rehetra ny famonjena zay rehetra nijery an'io amin'izay alleloia zay rehetra nijery an'io ohatrany tsy nisy heriny tsy hoe ohatra tsy nisy heriny ny kaikitra mety tapaka mihitsy ny filemenarana nanaikitra fa tsy mety maninona tsony le olona manekery raha anaikitra fa zay mijery an' Jesosy ny devongerana manao zay atony manao zay ampahoriana antsika fa tsika efa mibanjina ny andriamanitsika tsy mahafaty zany kaikitry ny devoly raha mbola vonona ianao hibanjina ny tomponao ho tahiny tompony antsika rehetra mino aho avarainao ny afatra androany dia atsika Jesosy ary za resy lahatra fa fotoana ilantsika n'izany toriteny zany zao hiandrika pasika zasy ianao manaikitra ny menarana afo mpanjiny ny hazo fijaliana fa ho velona ianao ho tahiny tompontsika rehetrarehetra alleloia mino fa avarainao zay afatra izay a andao ary sika tonga eo amin'ny tsy mety hitako ny commentaire ny livesika fa tsy hitako tsony rado akira teo ino ny kantoko raha misy aminareo télépana na tsapa na ray zavatra ka mba te hizaran'izany a dia zao fotoana hizaranareo fahatsapana manasanao ary a afaka miantso any compte ianao a dia ampidiriko eto anao dia asiko sary raha misy sarinao ato alleloia dia mizara fahatsapana ianao alleloia zary tsika piditra olona mizara fahatsapana laso asiana sary a lasitsika sary alleloia raha efa ao ary a ranabavy marina tiana dia omenanao a ny fitenenana marina tiana anao ny fitenenana dia mankasitraka pasitera na ny fitenenana dia mankasitraka na fanotoriteny androany fa tena mambe a ny zavatra tena nakasika anary mijery ambony any amin'Andriamanitra rehefa misy olana fahazavadiana mijery ambany zay hoe ao daholo izany dia olana rehetrarehetra dia efa mazay a manapaka ny fitahirin'Andriamanitra ny fimonomonona antsika rehetrarehetra ary tena hoe mety mahatsimbadika ny fitahirina io mihitsy zany tsy zavatra mitanga dia aza monomonina raha mandalo azy aza monomonina ny zavatra rehetrarehetra dia araroty ny devoly a na ny olana izay eo amintsika manenjika izy a manaikitra mipimonomonina manaikitra izay misy rehetra rehetra dia amin'izao andron'ny fiomanantsika ny pasika izao a dia ny zavatra tena mety a mibanjina an' Jesosy a mba tsy mikiry a ary mba tsy hisy heriny amintsika ny asan'ny devoly rehetrarehetra mankasitraka pasitera alleloia be a mankasitraka anao ihany koa ranabavy marina tiana dia Jesosy hamaly fitianao a amin'izay fizarana mamy be zay dia Jesosy hamaly fity dia mitombositra sy fahasoavana hatrany ranabavy marina tiana to dia mandefa hiritsika ina hira hitanareo fa mifanaraka amin'izany toriteny zany to dia rehefa sao a ny proposition na hira dia rehefa sao ny vote a
dia izay no hira zay lany io a zay misy mifidy enina voalohany io a izay a no hira ataontsika malalantsika fotoana zareo mantsika zay ary lalatojo inona indray ary ny azonao ambara androany lalatojo anao ny fitenenana dia sosy antsika rehetra dia misorabetsaka pasitera anao amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianapaka amin'ny toriteny fa nakasika dia tena nakasika ana ilay tarisany nanavavy-ratsara malika anazy voalohany aloha hoe mono amin'aina koa ny zanak'Israely amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra ny amin'ny lalàn'Andriamanitra titin'Andriamanitra dia hoe sarotra ho an'ny olona izay tsy tian'Andriamanitra ny mitandrina titin'Andriamanitra. Fandray tamin'izay koa ilay tenen'ny pasitera hoe ny olona amin'izao tontolo izao zatra mpimonomonina mono amin'aina amin'ny zavatra izay miseho avy ny olana dia menomenona maninona ny avy ny olana tanin'andro izay voaposika kely masoandro na ohatran'ny tsy ampy ty hery masoandro ty zao hoe mba masoandro tanin'andro izay posaka be indray masoandro tena mamay loatra dia inona ihany izany ny anaovana anazy dia nefa tsika tena miezaka hoe mankasitraka ny zavatra izay ataon'Andriamanitra ny anara malimaly kely tena tiako ny toetrandro fa tiako daholo hoe mahafinaritra foana dia izay no tena nakasika ana hoe aleo mibanjina an' Jesosy tsy monomonina sady mibanjina an' Jesosy dia voavonjy aleluia ai Jesosy daholo aleloia mankasitraka indrindra anao a raha latojo a tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia anandry